Vatsin'Ankohonana Fiavota, tosika ara-tsakafo, tosika ara-bola. Ny fiavota dia tetik'asan'ny gouvernemanta malagasy ho fiahinany ankohonana tena sahirana aty amin'ny faritra Androy sy Anosy. Tandroy raha oriene tsy ombevo tikerene faly androazako ty toretoreo tsy miriroka toroan-tany mafy fa mahatante maharary. Vola baka fanjakagny numea IFID izara zamatika tuke. Okay, I understand. The money we make every month, 20,000, plus what we get from the project, we put it together, Quella venutica ya bifia puta ave. Quella venutica ya bifia puta ave. La lait ni fiaina piarabel. Visa lais. Sita ita kuri di mulai tafu. Iunu tanana ni betafu. Tamin'izaho mbola tsy nisy Vatsin'Ankohonana dia tena sahirana na ara-bola na ara-tsakafo na resaka teo amin'ny fiompiana fambolena raha dia tsy dia naharaka firy. Ny fahasahiranana eo amin'ilay zaza nampidirina tany an-tsekoly satria na ny droit fidirana ny aza tsy tsisy vola dia manjary tsy tafiditra an-tsekoly ny zaza. Eny raha fary mpiainako teo aloha zany mbola tsy nahazo ny tombontsi Vatsin'Ankohonana dita hoe sahirana, tena sahirana be mihitsy. Dia noho ny tonga ny Vatsin'Ankohonana dia milamina tokoa ilay izy satria mikarama ako vao manao sarakatsaha izay ako vao manangona ny droit zany satria indraindray ny akoaty aminay vao mibarika ny kisoa marary dia efa tonga ny Vatsin'Ankohonana dia moramora taminay na fitaovan'ny mpianatra na ny rehetrarehetra momba ny mpianatra na ny tablet rehetrarehetra zany dia tena milamina tokoa anay. Dia rehefa nisy ny Vatsin'Ankohonana dia hita nisongadina zany fa mba natambatra zavatra maromaro kely. Navidy kisoa zany izao dia mba namboly mba nitatritatra kely ilay fambolena. Dia ny ankizy mba tsy dia nanapaka lava amin'ny fahasahiranana fa mba nianatra foana. Rehefa nahazo an'ilay vola Vatsin'Ankohonana aho dia nanao an'ilay saribao ray kitapo dia lasa nitombotombo nahazo 5 dia lasa niakatra 10 kitapo ilay izy. Dia hitako hoe zanako mba lasa nianahay madio, vadiko lasa mba hoe tena tonga dia nisongadina tsy nanao foana intsony rehefa nisy an'ilay vola. Tombontsoa nisy tamin'ilay nahatonga Vatsin'Ankohonana zany ny zaza tafiditra an-tsekoly mba nanovy fahalalana, fahaizana. Nisy zava-dehibe mihitsy zany ny fetin'ilay Vatsin'Ankohonana. Na teo amin'ny ara-pahasalamana aza rehefa marary ny zaza dia mandeha makany amin'ny hôpitaly. Dia nampiovan'ny zaza teo anankonako reo. Sady niditra nianatra ny zanako no nisy tombontsoa sy ezaka betsaka tamiko. Dia rehefa mivoatra ny fiainana dia ohatra hoe napetraka amin'ny resaka fiompiana fa tsy dia hoe nisy ny fanampiana dia hoe laniana fotsiny vola. Fohatra mba ohatrany hoe nisy hetsika natao hoe fiompiana koa mba mametraka koa isaky ny mandray vola mba hitsinjovana ny ankizy rehefa mijanona ny vatsy. Ankaratra no midona ho azareo ka tsy tanako ny alahelo. Mitaky fahazotoana bebe kokoa amintsika ray aman-dreny zany io. Fa raha ohatra hoe tonga ny volan'ny zaza tsy ho ampidirina ampianarana izy dia ohatran'ny zava-poana ihany zany ilay izy moa namezan'ny FID zany dia anivozam-pahalalana ny zaza ho any an-tsekoly. Aoka izy mba tsy heno vavan'ny olona sy heno vaovao hafa any ivelany fa mba
mba hakato tsara ny zavatra tenen'ny FID. Ny afatrako izany aloha ny dia tokony ho resy lahatra izy amin'ny olona manabe azy eo amin'ny fiarahamonina, ary tena hoe azotiko tokoa izy amin'ny resaka fivoriana mo tsy ino vavan'olona, fa dia tena hoe akasitraka tokoa fa tena mahasoa tokoa ny vatsin'ankohonana aloha ny eto aminay, ka engany izy mba hanaraka ny dianay hoe tena afaka mianatra aby ny zaza eto amin'ny fokontany. Nataony fanalahity ny fiainana mpiarabelona, fizalahy